ahoana marina ho jerem-potsiny ve ity fametrahana ny Cheny izay hita sahady fa tsy maleo tena ity. Na de mbola amin'ny taona 2024 aza ny fifidianana izay filoham-pirenena manaraka dia azo lazaina fa tsy ho ela intsony izany ho an'ny mpanao politika. Raha tiana ny isian'ny fifidianana mangarahara sy madio eto amintsika dia ny rafitra mpanomana sy mpikarakara izany fifidianana izany no tsy maintsy jerena mialoha. Efa niarahana hita ny fisian'ireo doublon aman'alina tao anatin'ny lisam-pifidianana tamin'ny taona 2024 iny. Izany dia mazava ho azy fa ninona tao ary na de nilaza aza ireo tompon'andraikitra teo amin'ny Cheny fa hoe efa fantatra ny fisian'ireo dia tsy nisy mihitsy ny ezaka nataona nesorana an'ireo tao anatin'ny lisam-pifidianana. Midika ireny fa ny fahavononana angala-bato ary nisy mihitsy izany. Profo mazava ihany koa ny fisian'ireo karapanony sandoka marobe izay niparitaka tamin'ireny fotoana ireny. Izany hoe filoha lany tamin'ny alabato sy ny doublon izany no mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao. Tapitra moa izany ny mandany ireo mpikambana ao amin'ny Cheny amin'izao fotoana izao dia efa manomboka amin'izany fanavozana izany mpikambana vaovao izany ny mpitondra ankehitriny. Ny zavatra tsapa dia azo lazaina avetrany fa mametraka ny olona ireo mpitondra ireo amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy fa Cheny tsy maleo tena miandany sady baiko ny mpitondra fotsiny no ijoro eo. Izany hoe efa manomana sahady ny anodikodinana ny fifidianana ny mpitondra. Koa tena ilaina ve io Cheny sy ny HCC amin'izao endrin'izao io? Raha nanao fokoanandoha ny mpanohitra ny 7 sy ny 4 ny volana Jolay dia anisan'ny fehi-kevitra fahatelo tamin'izany ny fangatana ny fandravana ny HCC izay azo ampiana ihany koa hoe fandravana ny Cheny. Raha ny vahiny tao amin'ny miara-manonja ny profesora James Ratsima dia hoy izy hoe tena foany aloha ny Cheny ny rafitra ray manontolo ny Cheny ny HCC tsoahana. Averiny indray ny voalazany teo foana aloha ny Cheny io ary atsaharo ny fanendrena mpikambana vaovao ao. Inona moa no antony tokony andravana ireo andrim-panjakana ireo alohan'ny fanomanana ny fifidianana? Tsotra ny navalin'ny profesora James Ratsima. Hoy izy hoe tsy malala fomba manososy ny malagasy kely nososenao. Inona ny antony? Vola voavidy vola fahefana vola hatramin'ny oviny vola io. Mazava izany fa de voavidy vola ny Cheny fa tsy maleo tena akory. Raha toa ka miezaka mafy amin'izao ny mpitondra ametraka an'ireo olona ao amin'ny Cheny dia mbola azo ametrahana fitokisana ve ireo mpikambana vaovao izay apetraka ao ireo? Ilaina ve ny manao fifidianana raha toa ka olony mpitondra izay azo ny baikona daholo no ipetraka ao? Sao de tokony hisy ny firaisan-kina ny olom-pirenena tsy ankanavaka dian'izao mba ametrahana rafitra iray izay tsy misy olona tendren'ny fanjakana mpanao politika intsony? Raha dinina tokoa mantsy ny fototra izany fametrahana rafitra tsy maleo tena fa miandany amin'ny mpitondra izany dia ny lalàna mametraka ny Cheny mihitsy no tokony ovaina. Ny lalàna 524 tsipika 20 tamin'ny 7 ny volana Oktobra 2024 sy ny décret d'application 524 tsipika 409 tamin'ny 20 ny volana Oktobra 524 izany. Araky ny voalazan'io lalàna io dia ireto no manendry ireo mpikambana ao amin'ny Cheny. Ny filohan'ny repoblika manendry olona iray, ny Sénat mifidy olona iray, ny anteny miaram-pirenena mifidy olona iray, ny HCC mifidy olona iray, ny fitsarana ambony mifidy olona iray, ny olafitry ny avoka mifidy olona iray, ny olafitry ny mpanao gazety mifidy olona iray, ny fiarahamonim-pirenena mifidy olona iray. Raha ireo izay anendra an'ireo mpikambana ao amin'ny Cheny dia hita avetrany fa rafitra tsy maleo tena mihitsy no atsangana eo. Voalohany, raha toa ka fifidianana izay ho filohan'ny repoblika no atao, manina no filoha amperinasa no manome fahefana anendrolona ho mpikambana ao amin'ny Cheny kanefa izy ilatsaka hofidiana? Efa tsy midika ve izany fa olona anao izay ampandany azy no atendreny ao?
ahoana izany ireo kandida hafa izay ilatsaka ho fidiana kanefa tsy manana fahefana anendry olona ao amin'ny senia akory. Mety izy ary tsy maintsy isy ny baiko midina manery ilay rafitra izay lazaina fa maleo tena anao izay ampandany ny kandida-mpanjakana. Mbola ekena ve izany? Faharoa, raha jerena ny mpikambana ao amin'ny senasy ny antenimieram-pirenena dia olony mpitondra no maro anisao. Ny sena moa dia IRD 100%. Raha ifidy ireo androm-panjakana ireo dia azo lazaina fa sarisary-pifidianana no atao ao satria olon'izy ireo ihany no hofidiana ao. Antokony filoha ireo dia olona 3 amin'ireo mpikambana ao amin'ny senia zany dia efa olony filoha daholo. Manana ny fahaleovantenany ve izany ny senia? Satria mbola rafitra atao hikarakara ny fifidianana solombavam-bahoaka aorian'ny ny fifidianana ihany koa ny senia dia mbola hitongilana amin'io antoko io ihany amin'ny fifidianana manaraka rehetra. Izany hoe ny fifidianana rehetra karakarain'ny senia izany dia fifidianana tsy marina fa rafitra mandray baiko avy amin'ny filoha sy ny mpitondra ao ajoro. Mbola ilaina ve zany io senia amin'ny endrin'izao io? Azo omena fahefana hifidy olona ao amin'ny senia ve zany ny androm-panjakana mpanao politika? Sao de diso hevitra isika fa tsy andeha amin'ny ara-dalàna mihitsy ny fifidianana ho avy io. Fahatelo, ny HCC dia mbola manome fahefana hifidy olona iray ihany koa kanefa ny HCC no itsara ilay fifidianana rehefa vita ny anjara ny senia. Koa ho gaga ve isika raha tokana hitareny voka-pifidianana izay efa navoaky ny senia ihany no avoaky ny HCC hatramin'izay? Tsotra be ny zava-misy satria efa misy olon'ny HCC ao amin'ny senia koa sarisary-pitsarana fotsiny ihany no ataony HCC. Tsy vitan'izany fa efa olon'ny mpitondra ihany no mandrafitra ny HCC ka azon'izy ireo bakoina tsara. Toy izao no voalazan'ny profesora James Ratsima mikasika ny fahotana mahafaty ataony HCC teo aloha tamin'ireny fifidianana tamin'ny taona 2024 ireny. Nareo tsy eo manam-pahaizan'ireo nareo mpampianatra ireo mba retovoko manao marina. Voalohany kianiko amin'izany dia le Jean-Luc Rakotoarisoa tena tsy mety ny zavatra nataony. Efa pitenao firenena dia zay hoe anao vao miteny hoe fantatra nefa tsy lany izy fa natao ohatr'izay hoe hopotika amin'ny firenena isy zava-doza izy eo amin'ny firenena. Inona zany? Efa manomboka miaika eny zao nandangy ianao fa mielika nataonao fa zany ve tsy pénalement responsable? Responsable totalement. Ary mendrika zavatra trahison zany faniry. Trahison, haute trahison zany. Nefa ianao mpanao lalàna. Toraka zany izy menakafo tao amin'ny senia sy tao amin'ny HCC. Haute trahison zany. Mendrika enjehany zany. Olona toy izany ve no ny tsara fifidianana teto amintsika? Mbola azo ekena ve ny azomezana andraikitra olona tsy mijery ny tombontsoan'ny firenena toy izany? Ahoana indray izany no ataon'ireo HCC izay ny mpitondra amin'izao no nametraka azy ireo eo? Mbola iny ihany ve isika fa tsy hanodikodina safidim-bahoaka ireo rafitra roa mpanomana sy mpikirakira ny fifidianana ireo? Raha tsy jery afa-tsy ireo isika dia azo lazaina fa olona 4 be izao ao amin'ny olona 5 mpikambana ao amin'ny senia zany dia olony mpitondra daholo. Mandeha ihany koa ny resaka amin'izao fotoan'izao fa misy olona efa voafidiny ireo rafitra hafa mety tsy ekena indray satria tsy olona kaiky ny mpitondra. Raha izany dia ny akamaroan'ny mpikambana ao amin'ny senia zany dia olony mpitondra daholo. Iza no mbola atoko fa aleo tena marina ireo mpikambana ao amin'ny senia ireo? Iza no ino fa tsy miandany amin'ny mpitondra ireo mpikambana ao amin'ny senia? Mbola ekena hikarakara ny fifidianana ho avy izao ve izany io rafitra izay hita sahady fa tsy maleo tena ary azon'ny mpitondra ho baikona io? Mba tsy hiverina indray ny doublon sy ny kara-panono sandoko, mba tsy hisiny ny fanodikodinana safidy-bahoaka indray, ary mba hisorohana
izay mety hokorotana politika noho ny fifidianana, dia ilaina ny manova tanteraka ny lalàna mikasika ny genie. Tsy misy tokony idirany filoam-perinasa ny fanendrena ny mpikambanao. Tsy tokony handray anjara amin'ny fifidianana olona ho mpikambanao amin'ny genie ny androm-panjakana mpanao politika toy ny Sénat sy ny antenimieram-pirenena. Ny HCC izay mpitsara fara ny fifidianana dia tsy tokony hitsabaka aty amin'ny fikirakirana ny fifidianana mihitsy. Ny tiana ho lazaina dia izao: raha hanao fifidianana marina, tsy misy osoka ary tena manaja ny safidim-bahoaka, dia marina ny fangatahany mpanohitra izay mitaky ny fandravana ny genie sy ny HCC amin'izao endrin'izao io. Ilaina ny manao dinika, iaraha ny hery velona rehetra ary manova lalana vaovao amin'ny fananganana rafitra vaovao misana ny fifidianana eto amintsika. Ka tsy tokony idiran'ny mpanao politika ny manendry izay ho mpikambana andrafitra izany rafitra izany. Ko apetraka ary ny fanontaniana hoe: hojerem-potsiny ve ity fametrahana ireo mpikambana vaovao amin'ny genie izay hita sahady fa mitongilana amin'ny mpitondra ity? Fa ahoana marina! Ahoana marina!